Rehefa feno ny kapoka dia tonga ny fotoana tsy afana mitsoka ny zava-manoloana ka nahodina ka natsidina ny maso aneo no solo ny ramaso tsy misy intsony ilaya ndaso andaso fa manadio indray anio satria ny tara-pazavana no analany fahotana izay ny beda sy nangeja vitatreo ny tantara na malika ny lo fongatrapoa ny toetra izay tsy naso ka voatery tsy maintsy jery ny teny ilaina mba tsy ho very maina ireo safidy mitondra ny adidy zay tsy mampandry fefa miandry mba tsy hisy fijaliana fa ho feno fifaliana ny ampitso sy ny hoavy sitraky ny avo izao rehetra izao e rary ny loatra raha mifa mahofao e ka mianara mamaky tsara sitraky ny avo izao rehetra izao e matomiseho ny zavatra natao